Voalohany miarabantsika namana rehetrarehetra tsy ankanavaka izay manaraka an'izao fandaharana izay ataontsika ankamehana na dia tsy anatiny fahasalamana tanteraka ny tenanay amin'izao. Eto koa moa zany dia mirary an'ireo namana izay marary amin'izao fotoana izao mba hahazo fanasitranana aingana, ary ireo izay nandao antsika mba hahazo toerana tsara amin'ny toerana izay misy azy any. Tsy maintsy resahintsika mahakasika ny toetra ara-pirenena, nefa alohan'izay tiako ihany koa no mitondra teny firarohan-tsoa moa zah moa na dia tsy mpanao ary tsy mpifety an'izany anniversaire izany dia mifety any Ramatoa Solombavam-bahoaka namana eto an-tampon-tanàna Mahajanga izay nitombo taona nahatratra taona vaovao engania mba hitombo fahitsiana sy fahendrena. Zay ngambany ny afatra avy ety amiko. Dia ankoatran'izay resaka ny toe-draharaha amin'ny ankapobeny. Tena seroma io, so dia eritreritra koa nareo hoe sinema koa io. Seroma io hitantsika ngambany mandeha tsara izy io, ary misy dokotera amin'izao fotoana izay misy atsika amin'izao fotoana izao manara-maso ny toe-pahasalamako. Efa nandritra ny 5 andro angambany zay raha tsy diso na 4 eo tao anatin'ny tsy fahasalamana tamin'ireny nivoahany voka-pifidianana manerana ny Madagasikara ireny. Hitantsika ny zavatra nisy tsy zoviana ary tsisy afaka ilaza raha mbola teratany malagasy mizaka ny zoam-pirenena malagasy tsy ahafantatra an'ireny zavatra niseho reny izay hitantsika tsy mila fanaporim-fona izany fa izay mipetraka teto Madagasikara nahita maso dia afaka niaina ary manana ambara mahakasika an'iny fifidianana ben'ny tanàna farany teo iny. Tsy nanatrika ny tenako fa kosa betsaka ireo ben'ny tanàna na lany na tsy lany izay betsaka amin'izy ireo nazahoana taraina. Ny lany moa zany betsaka koa ny vola lany satria nisy ny kolikoly, betsaka ny taraina hoe nisy ny nakavola. Zany zavatra nisy ny mpanao politika samy mpanao politika mifampaka vola. Mitaraina sasany very 20 millions zao, 50 millions, 70 millions alaina mba ahafahana miantoka ny faharesena, mba ahafahana mandresy zany. Nisy ihany koa ireo resy koa moa zany nefa raha ny zavatra nisy nandresy tany amin'ny résultat izay navoaka ny CENI fa tonga aty amin'ny tribunal administratif resy. Saika manerana Madagasikara ahitana an'izay tranga izay tokony ampieritreritra ny olom-pirenena tsirairay. Tokony ampieritreritra ihany koa ny mpitondra fanjakana hoe tena irosoana ve le didy jadona, iainana ve ilay didy jadona, fa tsy afaka metraka zavatra tsara mihitsy tsika zany amin'ity firenenantsika ity satria zavatra seho dia maneho mazava fa tsy afaka hisy ny alternance des pouvoirs zany à Madagascar, ny alternance démocratique raha ny atao bangitonkana ny zavatra nisy tamin'ny fifidianana farany teo. Manahirana satria ny élection zany efa tsy fakana fahefana intsony raha iny zavatra niseho iny fa amin'ny alalan'ny fandravana. Mandrava anao zany rehefa tsy miaraka amin'ny fitondrana na tsy manara-dalàna dia mandaitra ny fitsarana, mitombona ny fitoriana, ohatran'izay ny fandihany. Fa raha miara-dia amin'ny fanjakana zany ianao afaka manao ny tsy fanao rehetra, afaka mangala-bato, afaka mandrava, dia lany ianao ary tsy olana. Ary rehefa tsy lany koa anao zany afaka vadika ihany koa ny voka-pifidianana na efa mamoaka ny voka-pifidianana provisoire zany CENI dia mety azony izay mpiara-dia fitondrana atao ny maka fandresena rehefa tiany alainy. Ka eto indrindra zany no anafarako ny mpirehi-tanindrazana rehetrarehetra mbola tsy tapitra ny farahandro. Tsy tokony ho kivitsika na koa andevitsy be sahady
satria fiainantsika no lalaovina am'izao zavatra izao. Mba mila tonga saina ihany tsika satria izahay mpanao politika dia tsy havita samirery an'ity tolona ity. Betsaka ny manometsiny be tsapako aloha ny fitiavan-tanindrazana misy amintsika fa ny fasahiana no mbola tsy ampy. Za zao dia félicité andreo namana ivelan'i Madagasikara mitondra fanazavana, mitondra fanehoan-kevitra anampina antsika ty an-toerana. Mahita koa ny ato an-toerana koa manao ihany na dia voafetra satria ny atody tsy miady amam-bato. Zany lalàna zany, zany fitsarana zany efa presque raha ilazana azy angambany hoe mety raha atao hoe marionnette eo ihany fa mety hoe anarany fotsiny zay angambany no mahalaza azy. Ohatran'izay koa ny fitandrona ny filaminana ny ato anatiny na ny ivelany dia mitovitovy amin'izay. Zany hoe témoin fa tena tsy miasa amin'ny tokony ho izy. Zay mahatonga an'izao savoritaka misy iainantsika amin'izao fotoana izao saika manerana ny Madagasikara zany ahitana an'izao korontana, ahitana fitarainana, ahitana tsy fanekena contestation partout dia mazava ho azy fa tsy nilamina élection présidentielle natao amboletra nefa mbola nazona telina ihany. Ny députation mbola nazo sotroina ihany. Fa ity ben'ny tanàna ity nangidy tanteraka ohatra ny fanao tsy mety moa le izy mahazatra dia zao ny rehetrarehetra samy mitaky ny tsy fetezany iny fifidianana iny ka zany veritsika raha ohatra ka izao no zavatra iainantsika eto amin'ny tany sy fanjakana. Zany hoe iaina ao anatiny tsy fanaran-dalàna, iaina ao anatiny zavatra ohatran'ireny ka manainga fotsiny zany aho ho an'ny mpitondra fanjakana. Tonga teo nareo tsisy raha mandrika raha ny taona 2018 no asian-dresaka. 2013 efa naina tao anatiny zay fifidianana madio zay zany tsika na dia tsy zato isan-jato fa nisy ny fitoniana nandritra ny fitondrany président Rajaonarimampianina nandritra ny fotoana zay nitondrany na dia nisy crise ihany rehefa avy eo mbola afaka ny fandaminana dia tonga amin'ny fifampiresana izany nahafahana nametraka gouvernement des consensus izay inona moa ty nahafahantsika ny roso tao anatin'izay filaminana tanteraka tamin'ny ny fitondrana izao niakatra teo amin'ny fahefana. Iny zavatra niainantsika teo na vita 5 taona ty fitondrana ity na dia somary sempotra fa kosa azo atao hoe niaina tao anatin'ny fitoniana ny firenena. Nefa amin'izao zavatra hitantsika zao efa miroso mankany amin'ny tsy izy tanteraka ary ny fimenomeno ny pretendrazana ny fifoazana saika hita manerana ny Madagasikara matoa efa niditra amin'ireny fifidianana amboletra reny ny fitondrana dia mazava ho azy fa fantany efa tsy ampela-tanany intsony ny hery ahafahany mitondra nyity firenena ity. Ahafahanao mitondra fitoniana amin'ny firenena anankiray rehefa mitondra anao dia ny vahoaka ao anatiny manaiky anao, manaiky ny fitondranao. Nefa ny zavatra misy tsy manaiky ny vahoaka amin'izao. Profo tsisy profo ambonin'ny zavatra niseho tany Diego sy tany Vangaindrano. Eto dia manararaotra ihany miaraba manokana ny vahoaka rehetrarehetra ao Diego Soares zay naneo ny firaisan-kinany, naneo ny fahasahiany, naneo an'ireny voka-pifidianana ireny. Reny tsy tonga ho azy reny. Vahoaka mpitolona ny vahoaka ny Diego. Arabaiko manokana ianareo ary arabaiko ihany koa ny ben'ny tanàna lany eo dia manaingana ireo vahoaka ny Diego rehetrarehetra ao hitsangana hiaro an'io ben'ny tanàna tianareo ary ben'ny tanàna nahavita be amin'ny tanànan'ny Diego. Tsy fantako tany aloha tany fa raha ny zavatra misy tsy misy ben'ny tanàna maharesy azy tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina tamin'ny mandat voalohany manerana ny Madagasikara. Itsanganako vavolombelona izany fa hitako maso ny zava-bitany, hitako maso ny hatsarany tanànan'ny Diego, hitako maso ny fandrosoany tanànan'ny Diego raha oharina amin'ny province rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Ka zay zavatra izay zany
tsika mila olona miasa ohatran'izay ary mila olona ihany koa tia tanindrazana. Mampalahelo zany raha ohatra ka io be ny tanàna io avelatsika higadra amin'tsisy antony satria ny zavatra nanenjehana azy zavatra tany amin'ny taona 2017 hita hoe fa resaka procès politique no anenjehana azy satria tsy manaika miaraka amin'ity fitondrana ity manana ny azonambosiny tsy mety arebirebindreo tsy hita zay anaovana azy dia any amin'ny tsy mivonto no manaintaina nefa tsika rehetrarehetra samby nahita fa io be ny tanàna io miasa ary mafantatra tsika fa tsy TGV io tsy miaraka amin'io Orange motraka io ka eto zany zao manaitra ny voaka ny Dego tsy ankanavaka ianareo zanaka avaratra eto tsy manaitra na manaitra resaka adipoky tsy resaka adipoky fa vahoaka malagasy mipetraka amin'igny tapany avaratra ny nosy igny aneo ny firaisankinanao nareo amin'io be ny tanàna nareo zay mahavita nareo ary mitianareo mitsangana nareo aza mety ampitahorina izany raha misy ny be ny tanàna tokony voasambotra averina koeto ho ainareo be ny tanàna ny Tananarivo zay natao ministra tsy nalala tsika teto izany mera ny Antananarivo andriandria tsy tiaina zany dia navita fanodikondinam-bola na any manodidina ny 50 milliards aiza izy ny 5 ve nahazo azy be ny tanàna Pernasa volan'ny Knapsa zay nalaindreo nafindrandreo amin'ny nitrosaindreo nalaindreo amin'ny alalan'ny commune urbaine Antananarivo zay tsy misy resaka mandrakaty androany nefa be ny tanàna nitondra fako ary nampaloto nanimba ny renivohitry Madagasikara tsisy fanapahan-kevitra no raisiny fitondram-panjakana na ny fitsarana makasika an'io vola tsy mazava io ka tiako lazaina amin'izany misy fanavakavahana zany eto misy fanaovana deux poids deux mesures zany amin'ny samy zanaka malagasy fanavakavahana tsotra izao tsy azo ekena rehefa manao ve ny mpiaradia aminareo dia tsy maninona atao saritsita takotakomana fa rehefa ny hafa zany tsy mitovy hevitra aminareo za mahita io be ny tanàna io tsy be ny tanàna metraketraka raha ny Dego ary tsy mba eno feo fa de atao an'izay rehefa tsy miaradia aminareo de nefa ny anareo rehefa manao adalana zany de tsy ataonareo ninninna za tsy ilaza ny autorité aty aminay fa TGV daholo jereo nareo tsara reny mialatsiny za teo hitanareo ny arahaba ny député-nay teo fa kosa azadinonareo fa député-na io zay ny arabaiko teo amin'ny maha-olombelona dia namoaka varilo tao TGV io teto taptananany Mahajanga varilo 50 conteneurs zay tao amin'ny port ny Mahajanga navoaka ny député-nay teto ary misy soniany zany navoaka ny gouverneur-nay teto Mokhtar Salim dia tsy nigada reo député ny Soalala moa zay mbola député amin'izao fotoana izao ampernasa zany natao hoe flagrant délit Majunga 2 koa moa zany tao anatin'izay PDS nay teto koa moa tao anatin'izay tratra ambodomby misy soniandreo namoaka varilo 50 conteneurs zay vary efa lasa poizina tsy mety ho an'ny olombelona intsony zay nisy nanadio zany fanapoizana ny malagasy normalement zany mampigadra zany tsisy atakandro zany miala ny immunité parlementaire ary azo enjehina eny anivon'ny fitsarana sy ny mavambahoaka tsy nigada reo satria TGV reo inona no zavatra nataon'ny fitsarana napetraky ny fitsarana ho témoin zany reo olona zay namoaka andreo vary reo ka tsy fantako hoe lalàna inona ny lalàna misy eto Madagasikara fa tena zay no zavatra nisy teto tsy nigada reo mandrakaty androany ary navoaka ny paka afaka reo satria témoin no asandreo tao fa ny préfet ny Mahajanga no nigada tam'izany ka hitatsika am'izany misy ny tsindrifalavo misy ny mizana tsindrinila amin'ny samby zanaka malagasy zay no resahako eto mitsangana ianareo rehefa tsy tsangana ianareo de zao no zavatra mahazo antsika faharoa ny resaka vangaindrano teo hitatsika fa vahoaka tonga saina koa ny any vangaindrano vahoaka malagasy samy tonga saina fa misy tena hoe mitsangana ho rebelle manoloana an'izao tsindry sy zao zavatra fandikandalana maro isan-karazany zao
Hitantsika nahazo ny député ndreo to. Député lany sady nanao poadroa sady nivakina raha ihany namena azy de mbola nigadraina satria tsy niaraka amindreo. Rehefa nampitahorina hoe raha tsy araka aminay anao de gadrainay. De nigadraindreo marina izy am'izao fotoana izao. Nefa naseho ny vahoaka ny Vangaindrano ny fanehoandreo fa tsy mila nyty fitondrana ty. Nolanindreo vadin'io député io. Tsisy propagande io ohatran'izay koa tamin'ny députation koa. Tsisy propagande fa nolanindreo. Ka io moa zany tsy nitoerana rehetrarehetra moa ohatran'izay fa zaho eto félicité manokana ny Vangaindrano sy Diego Soares satria naneo reo fahasahiandreo. Fa za matoka io fahasahiandreo ho arahiny faritra hafa zany eto Madagasikara hoe atao ny fifoazana tsy anaiky an'izao tsindry sy ny fandikandikan-dalàna ary fandrefena ny fivavaka malagasy am'izao fahantrahana ny vidim-piainana miakatra tsy ahitamba-olana ny filoham-pirenena manohy ihany ny fampanantenana sy resaka mandanjiro sy balarora maro isan-karazany miandritsika afaka 30 andro idina 570 ny kapoaka amin'ny vary de ho hitantsika eo samia matsiaro tsika tsirairay ary tsy mametraka an'izay fa efa tsy zaka ny fidangany vidim-piainana. Cinéma fotsiny iny fidinan'ny carburant iny nefa tsy zavatra niova eto amin'ny prix ny zavatra iainantsika andavanandro na ny PPN fa ny frais ny zotra fa fantatsika fa varatra zao de modina ampidinindreo satria tsisy olona miakatra ary tsisy olona midina firy am'izao fotoana izao de midina io fa minoay marimarina nareo tsy maintsy hiakatra ihany io rehefa aveo. Ka zay zany no ifampiresantsika eto na de ao anatin'ny tsy fahasalamana ny tena koa mahatsapa ihany manana didy. Misy milaza moa hoe ato anareo amin'ny Facebook ato zahay fa manao ny fidinana zahay ary ny zavatra ataonay tsy vitan'ny sasany. Asa moa ny olona tsirairay tsy mitovy sasany mahazo tombony am'izao fitondrana izao fa ny vahoaka malagasy any ankamaroany mba tsy lazako any amin'ny 900 malagasy misedra fahasairanana am'izao. Olona vitsy no mba misitraka an'izany fahasambarana sy fiadanana zany am'izao fotoana izao matoa tafalatsaka Katerina tsika ary iarahantsika maneka fa firenena farany mahantra eran-tany noho izany tsy manaraka ny tokony ho izy ny fomba fisainantsika ary tokony ho vaina izay. Zay no mahatonga ny fahantrahana io satria ny zavatra mety rehetrarehetra tsy mety eto amintsika ary ny zavatra tsy mety rehetrarehetra de mety ary fanao eto amintsika de azagaga atsika raha izao ny zavatra iainantsika manomboka any amin'ny élection izany fandrosoana izany satria rehefa tsy misy ny apaisement tsy misy ny fitonina de mazava ho azy zany dia tsy misy ny fandrosoana ihany koa. Ka ninona zavatra lazain'ny filoham-pirenena eo rehefa tsy misy ny fitonina de tsy hisy ny fandrosoana. Zany hoe zavapoana reo zavatra resahandreo anao autoroute anao flyover anao inona koa moa ty anankiray ty téléphérique tsisy dikan'izany rehefa tsy misy ny fitonina. Zao vahoaka malagasy manome lamosina ny fitondrana tanteraka. Tsy misy ny vahoaka tsy mangaroharo an'izao fitondrana izao. Za masamy laza aminareo fa andro irodana ny ty fitondrana ity tsisy vahoaka malagasy tsy faly eto Madagasikara. Na zao hitanareo miresaka aminareo zao efa misy omby anankiray efa nomany koa hiravoravona amin'ny lavoan'ny ty fitondrana ity ho hitantsika eto zany. Fa lazaiko aminareo mivoaka malagasy na de akoho rehefa amamborona zany de fa lazaiko aminareo efa mivonona am'izany mivoaka malagasy satria leo reraka tsy laza mihitsy ntsika hoe tsy mahasoantsika ny krizy angara ohatra ka miala ny filoha rajoelina de idina vidim-bary fa maninona atsika no fanozona anga io talohan'ny dirany andro rajoelina teto ohatrino vidiny kilony vary ohatrinona ny vidiny kapoaka amin'ny vary ambany de ambany ane raha ataotsika hoe 3000 francs ny kapoaka amin'ny vary tamin'ny dirany andro rajoelina teto ne lazay ny fa lafo loatra
dia izy amin'izao fotoana izay fampiresantsika zao 5 000 6 000 francs ny kapoka amin'ny vary. Dia ahoana moa tsika tsy mieritreritra hoe sorona teo izy dia mba hiverenany ty kapoka amin'ny vary ty amin'ny vidiny tena mirary ny fidena vidim-piainana zay tsy zaka izy amin'izao fotoana izay fampiresantsika. Ahoana moa tsy ampidina an'io satria rehefa le olona no miala amin'ity firenena ty tonga ny vahaolana. Tsy mahafantatra atsika fa inona no anton'izao fahantrahana izao. Voalohany dia ny toe-tsaina. Toe-tsaintsika malagasy ratsy. Faharoa, tsika zany tsy tia mametraka ny zavatra mahatsara atsika ary tsy tia manaraka an'izay. Zay mbola toe-tsaina ihany moa zany zay fa ny toe-tsaina moa zany amin'ny ankapobeny. Fa raha fa idirantsika ny detay zany verina amin'izay foana atsika. Imaginez-vonareo. Za mieritreritra anareo. Inona moa zany mahatonga atsika zany mbola mifikitra amin'ity rafitra zay tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana malagasy. Ny lalam-pandrenana malagasy ane mazava tsara fa mametraka ny décentralisation tena izy. Fa tsisy arahintsika io nandray amin'io. Zao fifidianana gouverneur io zany fa tsy hisy. Raha lehibe ny faritra zany voasoratra ao anaty lalam-pandrenana. Nefa raha ohatra ka misy ny fifidianana an'izay gouverneur zay dia mazava ho azy fa tsy maintsy hiova ny petrabola zay tantany ny faritra satria tsy ho possible mihitsy ny vola 2 milliards d'ariary no ho an'ny faritra anankiray. Zany tsy ahafahana mampandroso ny faritra anankiray. Nefa raha ohatra ka mitsangana ny rafitra tena izy efa mihena lavitra ny vola tantany ny ministera tsirairay, mazava ho azy zany tsy maintsy hisy ny ho avin'ny firenena malagasy. Fa tsy atao izany. Tsy atao izany satria ny filoham-pirenenantsika no tompony fanalahidy. Hitantsika tsara angambany tamin'ny fotoana izay nisy ny fifandambasam-pahefana moa tamin'ny andron'ny Rajaonarimampianina sy Andry Rajoelina nisy inona moa ty fanalahidy lehibe zay nameny Rajaonarimampianina azy hoe ty ny fanalahidinao, namena azy ny fanalahidy ngeza be igny dia nefa fijaliana no valin'izay fanomezana an'izay fanalahidy zay. Ka anjarantsika zany mieritreritra ny filoham-pirenena ihany no tompon'ny fanapahan-kevitra hoe haroso ny fampandrosoana na tsy haroso. Araina fotsiny any lalam-pandrenana dia zay be dehibe moa miantso hoe état fédéral zany zavatra mbola tolona mamaivay tongavan'izany. Zany province autonome zany efa noravaina efa rava mila tolona lehibe zany mametraka an'izany. Fa ny akaika dia ny zay zany mba amaleoko anareo namana rehetrarehetra moa zany zay mitovitovy fomba fijery aminay amiko makasika an'izay fanovana rafitra zay. Efa misy rafitra ao ary tamin'ny fahavelon'ny président Zatelbera, fahavelon'ny président Didier Ratsiraka, efa samy nanaika an'io lalam-pandrenana zay mijoro hitantsika zao napetraka tamin'ny tetezamita zay mametraka mazava tsara ny resaka décentralisation. Fa tsy ataotsika izy io, tsy tanterahintsika izy io, ka noho izany tsisy fampandrosoana ary tsisy miracle io. Fa rehefa sahintsika zany mampianatra an'io mazava ho azy mandrosotsika. Io tsy ela 5 taona fotsiny dia efa mahatsapa atsika fa betsaka ny zavatra miova ary betsaka zavatra efa miroso. Fa zay zavatra zay zany tsika moa zany ohatra ny zay mitovy amin'ny hoe sarim-bavy tiananjanaka zany, tsy possible zany. Fampandrosoana tsy miaraka amin'ny fanaran-dalàna moa zany tsy possible mihitsy ho tanteraka zany. Ka zay zavatra misy eto Madagasikara. Atsika moa zany manofo foana na présidentsika io ne manofy Madagasikara tsy maintsy mandroso. Dia efa olo efa miteniteny foana rehefa misy zavatra taony. Rehefa misy occasion ahafahany miteny dia efa tonga ihany io famafisana lainga io. Isaky miresaka tsy maintsy mandroso. Eo koa minoa fotsiny ihany. Io fandaniam-potoana satria mahafantatra reo amin'izao fotoana izay fampiresantsika fa efa tsy mila andreo intsony ny voaka malagasy. Ka na ny mpitandro filaminana izay enteherany efa betsaka koa ny tsy mankasitraka koa.
efa tsy mankasitraka de zay mahatonga an'ireny ahitantsika conférence aty séminaire ary miantso ny firaisankinan'ny tafika zay eritreretinareo fa ro tafika reo nge fa olo-pirenena reo reo tsy anjely reo na devoly reo fa olombelona mitovy amitsika reo ka noho izany manana ny safidindreo koa reo, manana ihany koa ny fanapaha-kevitra andreo koa reo. Rehefa mahita reo tsy mandeha raharam-pirenena adidindreo maneho an'izay position zay tokony ho raisindreo, afaka mampiantso ny filoham-pirenena reo, afaka mampiantso ny premier ministre reo, afaka mampiantso ny andrim-panjakana rehetrarehetra reo, mpanao politika, afana mamaha ny olana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay zavatra zay zany no mila ho vonoitsika eto. Efa fantatratsika ne reny zavatra reny fanambarana nataondry colonel Charles ne, raha tokony ho izy tokony hisy enquête ao hoe inona mahatonga an'izay, reny zavatra nataony CENI reny tokony misy ny fanaraha-maso, misy ny enquête hoe inona nahatonga an'ireny zavatra reny, fa tsika tsy naheno hoe nisy enquête tao amin'ny CENI fa ny olona zay tsy maninona ria no ataotsika bouc émissaire ampidiritsika any amponja fahatany hoy zao satria olona tsy meloka rehefa ampidiritsika ao amponja de lazaina fa hoe fahatany le izy ka zay intimidation izay fanafoanana ny zotsika fanamafisana fanamafisana fa hoe zahay tsy refesy mandidy, zahay no tompo Madagasikara, anay ny tanàna, zay zavatra mila ho ataonay tianay atao zay no inona moa ty ataonay, ary zay no zavatra misy am'izao. Ny olona miara-dia fitondrana moa zany tsisy zavatra tahorany na iray manao zay zavatra tiany atao, ka zay rehetrarehetra zay no anaovana antsoavo ny mpiray tandrazana rehetrarehetra lasa zao tolona izao mitaky fijorona, mitaky fasahina, aza mety ampitahorina izany me zany manao ny mety, manao ny tsara de afaka miresaka ankahalalana, afaka mitaky. Atsika tsy afaka hoe iaraka inona moa ty foa indray mandeha fa zay foa de efa mahatsaro tena, mahatsapa tena fa hoe efa tsy mety zao de tokony hiara-dia. Zay angambany somary lavalava moa le izy mety ho gaga nareo ina ny antony zao satria ao anatin'ny tsy fahasalamana ny tenako tsy misy afaka inona moa ty afantatra ny apitso fa ny zavatra lazaiko eto fotsiny raha mbola velonaina de tsy maintsy miteny ary miezaka mizara ny azo zaraina amitsika samy mpiray tandrazana, ary zao zavatra atao zao de atao ampitiavana tanteraka ho antsika rehetrarehetra, ho antsika namana mpanaraka koa engane iala isolo fitondrana hafa tsika mba ahafahantsika manana fahalalana amty firenenantsika ty eto. Ninona ny antony fa ilaitsika ny fiovana, ilaitsika ny fahafahana mametraka fanamby vaovao efa tsy misy an'izany intsony eto amin'ny tany tsy fanjakana fa fitondrana mandeho azy, fitondrana zay mezaka metraka ny jadona ifehy ny azo fehezina rehetrarehetra, handrava angoro ny azo ravaina sy aoro rehetrarehetra eto amin'ny tany sy fanjakana no hitantsika misy am'izao fotoana izao. Ry hitantsika am'ireny fandikandalana ataon'ny filoham-pirenena imasom-bahoaka zay milaza ny hoe ahafahana misava ny valizy diplomatika, hitantsika reny fa fandikana ny lalàna velona zany convention internationale zany lalàna izany, tsy possible zany sady mandika lalàna ny filoham-pirenena amin'ny filazana fa hoe azo savaina ny valizy diplomatika no sady mandainga amitsika koa satria tsy possible zany ny piasan'ny douane no mahalala an'izany ary mahagaga zany ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena ve de alohan'ny tenenany zavatra ho an'ny firenena ve de tsy mba misy ny fifampiresahana hoe mety sa tsy mety ty zavatra lazaiko tia fa de miteniteny foana ohatran'ireny mangala baraka ny firenena malagasy, mangala baraka ny tany ny aviany, mangala baraka ny communauté misy azy reny zavatra ohatran'ireny tsy azo takonana fa henatra ho an'ny firenena, filazana, fisavana, valizy diplomatique zany mivoaka eo ny fahalalana ao, mivoaka eo ny fahaizana mitondra, ahoana moa no ahafahanao milaza fa anao tompon-daka ny leadership aty Afrika nefa reny zavatra reny maneho tsy fahalalana, tsy fahaizana. Normalement tokony misy ny fampiresahana am'ireo teknisianina voakasiky an'izany fa ny douanier, ny douane no tsara akana hevitra amin'ny zavatra ohatran'ireny
hoe mety ve sa tsy mety, ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna izany satria ny immunité diplomatique zany ekeny firenena rehetrarehetra ambon'ity tany teto. Tsy Madagasikara zay firenena farany mahantra eran-tany no mila nome lesona ny firenena mandroso zay alohan'ny rehetrarehetra. Ka noho izany diso reny ary tsy fakatahaka fa reny fampandrinandrisa fampandrinandrisa fotsiny fa tsy resaka marina reny fa tsy possible no ahafahana misava valise diplomatique zany. Tsy possible hoy zao fa teny avoaka fotsiny mba anaovana cinéma fa hoe miasa reo douanier reo ary filoham-pirenena de entitra mikolikoly nefa firenena zay hoentiny firenena zay farany mahantra eran-tany ary farany be corruption maneran-tany de nefa tiana deo tena fotsiny hoe fa hoe tsy manao kolikoly filoham-pirenena. Proof maro moa zany afatsika milaza an'izany satria ny filoham-pirenena de mbola tsy nanitsoka na iray am'ireo olona zay miaradia aminy na ray am'ireo olona zay akaiky azy mpanao kolikoly malaza na tsy malaza fa ny olona zay tsy mitovy hevitra aminy any no hitatsika voasambotra isanandro rehefa misy zavatra tsy mety ataony eny na de amin'ny zavatra tsy misy dikany. Hitatsika mahazo an'ireo maire-ny Dego ny teneniko izy teo raha oharina amin'ny maire-ny Tananarivo teo aloha dia mazava ho azy fa maire-ny Dego tsy ampahafiry ny zavatra nataony maire-ny Tananarivo teo aloha fa rehefa tsy miaradia amindreo tsy ray petsapetra amindreo tsy ray donakafo amindreo dia mora mandaitra ny lalàna amin'olona anankiray. Zay moa lazaiko foana zay zavatra zay amin'ny mason'nymbavambahoaka any ary ity moa Facebook ty sorana moa mbola misy an'ity Facebook ty mandeha eto Madagasikara ary ny tompony koa moa mbola tsy namarotra na koa nanidy azy tia fa ny tombotsoa amitsika afaka mamoaka hevitra mivantana ato na amin'ny alalan'ny message na amin'ny commentaire na amin'ny publication fa zavatra ilaitsika ny Facebook satria efa maheno anareo izao mivantana ary maheno ny zavatra rehetrarehetra tiako lazaina na nenao manjery ary tsy mandraytsika eto voatery apotsika zany manao an'izay fifampiresana fifanakalozan-kevitra mivantana ato ny hainao manjery eto aminay moa zany dia ny mpanao gazety mialatsiny ny ankamaroany voavidy fanahy maro ny mivarotra fanahy dia tsy afaka anaovan'izay satria za koa tsy manome tsiny anareo mpanao gazety satria fiainana io bazarinareo amin'io ao de tsy maintsy manaraka ny hevitra ny patron-nareo nareo na de hitanareo fa mafaitra aminareo koa fiakaran'ny vidim-bary io fa tsy vitanareo miresaka an'izay satria bedinareo raha miresaka vidim-bary miakatra eo satria président tena mpidina an'io manahirana zay reo zavatra tsy vita amitsika amin'ny tanànatsika Majunga eto tsy sahanareo mihitsy milaza fa tsika moa zany mandray antendrony fotsiny hoe rehefa betsaka ny embouteillage de mieritreritra tsika fa mandroso tsika zay betsaka ny embouteillage tapitana Mahajanga tsy fandrosoana mahatonga an'izay fa lalana simba de inona zany olazaitsika zao fa de resaka koa nareo amin'ny hainao manjerinareo fa hoe noho ny zao embouteillage zany de fa afaka misitraka fampandrosoana tsika tapitanana Mahajanga eto zay zany no lazainareo de odinareo tsy hita tsy resahinareo mihitsy ny lalana io de hitombo mihitsy zany tsy famoahana ny marina zany eto tapitanana Mahajanga satria efa nareo mianakavy zao no fanjakana mpanatanteraka eto de dikan'izay zany ireo tsy fahombiazana rehetrarehetra reo zany tsy ho resahinareo fa sorana moa zany misy namana ihany amindreo toerana rehetrarehetra reo tsy maintsy ifampizarany azo ifampizarana eto ary tsy maintsy ho resahintsika koa ampalalana koa ny vahoakan'ny Mahajanga am'ireo zavatra tsy mety eto tapitananatsika fa betsaka ny fahasimbany lalana eto efa mananika any amin'ny 80% 85% ny lalana eto tapitanana Mahajanga na route nationale zany na communale na provinciale dia simba daholo izy ireo sady tsy hitanao ny commune tsy hitanao ny gouvernorat fa samby meno eny fotsiny eo dia aza ilika aminay ity fa tsy asanay zany fa raha asanay io zay tsy maintsy mitsangana zay zay mahatonga anay miteny eto aza mody fanina eo nareo fa nareo tsy atory mihitsy am'ty ary tsy avelanay salama mihitsy nareo am'ireo fomba ratsy zay mahazatra nareo reo manaova asa tsara nareo amin'ny tanànatsika ho an'ny vahoakatsika fa rehefa tsy misy zay de miala tsiny amin'ny fihavanana de fa zay moa zany fomba fiasantsika mila mahafantatra an'izay tsika ary tokony samby hitondra ny anjara biriky ny tsirairay fa tsika tsy maintsy miteny koa ny zavatra tsy mety tsy mifampitahy amin'ny zavatra tsy mety zay ngambany no resadresaka ifanaovantsika eto mirary fahasalamana mamerina an'izay ho an'ny rehetrarehetra marary manerana ny nosy ny malagasy rehetrarehetra mba hazo fahasalamana zay marary ary reo zay ndosy mifampatesana ary ngany mba hazo toerana tsara manitsinitsy ho andreo amin'ny toerana zay misy andreo ary mankahery ny fianakaviana rehetra
zay izy fa samby makahery tsika ho an'ny pré-tandrazana tsirairay am'izao fijaliana zay mahazo antsika am'izao toe amin'ny fotoana sarotra izao mila manana finoana tsika, mila manana fahasahiana tsika, fanapa-kevitra, sahy manapa-kevitra fa tsy angina lava eto na imonomonona lava eto fa mitsangana mifoaza manantona fa tsy misy manidy varavarana eto. Andao iaradia rehefa mahatsapa tena fa tsy sambatra anao amin'ny toerana zay misy anao, na piasa mpanjakana anao, na piasa tsotra anao, na olo tsotra anao ninona ny sehatra zay misy anao tongava. Andao irahina tsika ijery ahoana ny fomba ahafahana mitondra fampandrosoana miaraka amin'ny rehetrarehetra fa za fotsy manamafy aminareo foana hoe raha ty fitondrana tia aza manana fanantenana na iray fa hoe hitondra fanovana, hitondra fampandrosoana amin'ny ty firenena ty. Fitiavantena no tarigetrandreo, fitiavantena ho azy sy ny taranaka mamparany zay no tarigetrandreo. Ny olona ankoatran'izay de andevolahin-dreo fotsiny. Anareo mahita andreo olona zay miara-dia amindreo reo so de mieritreritra nareo tsara toeranareo, reo de escalier fotsiny. Fito inona moa zany atao hitombenana fotsiny lohandreo fa tsisy zavatra azondreo zany eo. Reo mbola ijaly mitovy amintsika foana raha pitso. Za miteny am'zany, teneniko zany fa fantako loatra reo no atao hoe io manko raha atao hoe côtier de service, tsy côtier de service jiaby reo, misy ihany koa ny au plateau de service koa agnatin'io zavatra io. Fa ny olombitsy no mitaingina ny lohany rehetrarehetra satria ny olombitsy no manao andreo fampitahorana rehetrarehetra reo, affectation, fanagadrana, fampiantsoana ny ampaky, ny intimidation, ny gendarme mampitahotra mpanao politika, ny olona rehetrarehetra zay mamoaka hevitra, ny olona rehetrarehetra zay tsy mitovy frehana amindreo, ny opérateur économique rehetrarehetra zay tsy mety akandreo écolage, reo olona rehetrarehetra zay ampijaliandreo reo dia olombitsy no manao andreo. Ary reo sasandreo zany reo moa zany tafiditra agnatin'izay andevolahy zay re ambaran'ny Liquervé any anao zoklika esclave de salon, tena zay mihitsy ny placendreo, haindreo zany tsy aizandreo zany fa zahay tsy afaka hiaraina amin'olona ohatrandreo ary tsy miara-miasa amin'olona ohatrandreo. Aza nananareo ayahy ty firenena ty mila fanovana ary mila fahasahiana fa ny olona ohatrandreo tsy olona natao hitondra firenena fa olona hambotry firenena fa eto tsika samby tsarainy tantara. Misy olona ngambany mbola mieritreritra foana hoe filoham-pirenena ny tenan'izany tsy maintsy mandroso. Izy olona zay teo zay betsaka ny filoham-pirenena tsisy preuve mihitsy nasehony ho an'izay ady amin'ny kolokolo zay. Ny olona rehetrarehetra miaraka amin'ny filoham-pirenena le tena cercle restreint zay miaraka amin'ny filoham-pirenena dia mpagnefoefo avokoa fa reo olona rehetrarehetra reo zany mitsentsitra an'izay mety na mitsimpona zay potomofo apetrapetrakiny na tolana nononoindreo fa tena marina tsisy tombony azondreo zany. Hitanareo angamba ny zavatra nandalo tamin'ny élection farany teo alohan'ny amaranako azy nahazo andreo indépendant rehetrarehetra reo. Mahavoaza anareo le roa eo mety io ny atao hoe TGV de fanambanina ny hafa zay atao hoe TGV, fanaovana tsinotsinona ny hafa zay atao hoe TGV. Akory nareo zay nareo député indépendant iaby zay nifirandreo lohanareo, akory nareo zay miaraba nareo zao atao kokoa nareo nata zao agnatin'ny tsy fahasalamana. Akory anao zay zokilahy moa ty Nicolas Randrianasolo, nanao akory fandehany, nanao akory le longo ngazy farotsy boiny ato reto mitely vato na marary zao ambeloanareo zao mba hitokiky fa hela tsy nitokiky. Nampiasaindreo tamin'ny présidentielle vorerendreo lafa lany député nampanavindreo sonia iaraka amin'ny fanjakana nandatsaky be ny tanàna reo nifirandreo iaby lany aby TGV tsy lany regny, heromary tsy lany regny nampandresendreo ny indépendant reto mboindreo mimoimoy am'izay tsy mahasaky mivola raha nilainareo gnanareo. Ka zay zao eto mivola mare zao satria fiainatsika ty tsy maintsy ho faty any tsika ndray andro any. Rehefa maty tsy maty ampandrina, tanareo zao mipetraka zao marary izy eo fa zaho tsy matory satria zaho tsy maty ampandria, zaho tsy maty ampandria, tsy maneky an'izany eo. Zay ambarako anareo, zaho tsy maneky hadalain'olo karaha mahazo anareo. Afatra ho anareo solombavambahoaka namako nareo mety ankadalain'olo
mahavoaza anareo lafa tsy mety tonga sainareo. Olo be karaha anareo andeha ankadalain'olo, nandeha nanompo anareo nandatraky be ny tanàna anareo, nahazo voalohany anareo navadikinao faharoa fahatelo. Ngany Nicolas Randrenasolo voalohany nalefandreo agny amin'ny tsy Baimaky agny. Mbo tsy miala, mbo ao mipetraha ao nareo. Ino koa politika zany tena marina olo mifampiaro tombotsoa. Tsy vitanareo miaro ny tombotsoa nareo, tsy vitanareo miaro tombotsoa ny vahoaka misy anareo. Ino basy dikany rahanareo fitondrana mata karahany io. Fitondrana tsy matotra karahany io. Io zany fitondrana irahanareo arovanareo, ndranareo tompony ifirandreo lohanareo. Ino zany raha resainareo izy io. Anareo amin'ny région Boy ndraiky resaky zao mbo tsy resaky gn'an'olo hafa. Reko anareo moimoy ao. Kôrinareo zay mahavoaza anareo. Akôry zay zany izy fa afatsy ho anareo moa zany raha lahy tsirairay mitongava saina amizay le roa firenena tia ny filoham-pirenena tokony atahotra solombavam-bahoaka. Ny filoham-pirenena tsika ne afaka manao inona moa ty manao déchéance ny filoham-pirenena afaka matsika manao motion de censure ho an'ny premier ministre. Ino moa tsika andeha kadalaindreo. Antsika vahoaka koa ne raiky patron reo mpitondra reo patronay. Fa magnino tsika tsy mise révolté, mitsangana tsika tsy maneky hoe tsy zakanay kapoka vary ty, tsy zakanay ty carburant ty, lafo loatra carburant. Andehanatra andraonareo be milangatra andraonareo tsy miroro. Andehanareo izay parsatsikareo takionareo, misy pétrole eo, misy gaz eo. Fa tsy zany raha manahirana atsika miaro tombotsoan'olo fa voky ao. Zay izy. Ho antsika zay tsy tonga saina zany. Indrindra reo député namako reo, kôrinareo zay. Tantaronareo soa. Akory fandehany eo ka mitabataba amizay. Ao giahonareo foana katrafa io. Hoaninareo 150 maladie io. Izy io ny olo tompoinareo, mipetraky amin'ny hevonareo. Iafaranareo fa tsy lohanareo koa ifirandreo. Fa oronareo mihitsiny. Zay zany fandehan'ny ty raha ty firenena ty farobaky. Firenena tsika ty fa potiky. Firenena tsika ty fa simba. Mila an'izay fanarenana zay. Fanarenana ty firenena ty ilaitsika. Fa tsy mila manompo olombelona intsony. Olo tompoinao reo ipetraka andafy. Président zany nationalité français. Amaray io miala teto. Jeronareo raha saky ny président ipetraka amitsika eto. Izy mianakavy tsisy tavela eto. Reo olo jiaby tompoinareo sy atahoranareo reo hiala amin'ny Madagasikara. Fa nareo hoeto. Taranaky tsika hoeto. Ka raiso andraikitra dia nizao. Zavatra ataotsika an'izao ane ho antaranaky tsika orinao Fa rehefa tsika tsy mahavita manarina an'izao dia tsika no mamotika ny ho avy ny taranaky tsika. Tsy olon-kafa fa tsika zay manao politika amizao, tsika zay mitondra amizao, tsika zay manana toerana andraikitra ambony amizao, antsika no manimba ty firenena ty. Ny antsika fa ho vita ihany ane, fa ho an'ny zaza reo. Zaho tsy vitsy mahita ministra amizao mandeha bus. Tsy olona ambony rehetrarehetra mandeha tongotra. Ny député mandeha tongotra, ny député mangataka eto sy eroa. Misy an'izany satria miaratsy le firenena. Dikan'izay zany tsika rehetrarehetra fa raha fa samy mahatra maray samy mandeha tongotra jiaby tsika io. Ho an'olo zay manao zavatra nety zany. Fa ny mpangalatsy moa tsy andeha tongotra ane. Ny mpanao ratsy satria ny olo mpanao raty ane amizao no latsa tompony fahefana koa. Ny olo manao zavatra tsy mety koa ane zao no tsy azo atao ninona koa. Zany jiaby anisan'ny toe-tsaina jiaby zany. Satria rehefa lalàna tsy voaja zany dia zay. Rehefa lalàna tsy ampiarina dia zay. Dia manahirana zany mieritreritra ty firenena tsika ty fa zay angambany somary nisinisy le resaka teo satria na ny antony ao anatin'ny tsy fahasalamana zay tsy fantatra mbola hiteny raha pitsona tsy afaka hiteny fa dia nizao dia fa miteny zavatra azo tenenina tsika ho an'ny firenena tsika ty ho an'ny taranaky tsika ho an'ny tanirazana izany tokony hijoroany tsirairay ary amaranako azy angambany ho anareo mpitany filaminana rehetrarehetra mitsangana anareo mijoroa anareo aza mety ampandraisina fanapahan-kevitra zay tsy mifanaraka amin'ny tombotsoan'ny firenena zany. Tsy ho an'olom-bitsy ty firenena ty fa ho antsika rehetrarehetra, ho an'ny taranaka malagasy rehetrarehetra. Malagasy izao tsy ho an'ny vazaha. Ary tsy ho an'ireo zay manana nationalité reo, ho an'izay manana nationalité tokony mangina
ary tsy tokony mandray andraikitra ambony amin'ity firenena ty. Zay angambany ny teny izay avy ty amiko aty ampitiavana anaovako an'le izy ary lazaiko aminareo ampitiavana ihany koa ny zavatra rehetra zay ataontsika fa tsy misy inona moa ty zavatra anaovana politisianina fotsiny na ohatran'izay fa ny zavatra rehetrarehetra ny kritika rehetrarehetra zay ataontsika ho anasoavana antsika ihany matoa sarotiny sarom-piaro de te hanana ny tsara zay zany zavatra mila ho hainareo ary matoa zay mitabataba isan'andro te hanana ny tsara tsy possible raha ohatra ka lalana eto amin'ny tanànatsika fampanosoana eto amin'ny firenenantsika miroso de mbola hita mpanohitra miteny nareo fa matoa zahay miteny tena tsy mety intsony zavatra misy amitsika eto zay angambany ka mirary mangataka doanareo mangataka fivavahana avy aminareo fangatahana mba ho salama malaky na zany tsy zany ny asa fanompoam-pirenena tsy maintsy atao isan'izao zavatra ataoko zao ary zao na dia anatin'ny tsy fahasalamana manao ny asa zay tandrify ahy ataoko rehefa tsika angambany fa ny ampasana angambany zay vao manao repos fa eto tsika mbola tena ao anatin'ny inona moa ty asa tanteraka zay tsy maintsy ataontsika zay fanompona firenena zay fanompona tanindrazana zay fanompona anareo vahoaka ka isorako anareo nanaraka an'izay resadresaka zay fanaovantsika teo ino io zavatra misy ary samia mamondrona ny hery andao ikambana andao iaradia tongava fa vonandrainareo ny solombavambaoka anareo misaotra tompo